Makasika ny fanatanjahantena kosa no amaranantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity totosan'ny alahadolakandro teo tetsy amin'ny kianja malalaka atao tsara honinana ny lalao famaranana ny fifaninanana baolina kitra izay nokarakarainy ny antoko MDM firaisana fahadimy ny ekipan'ny Fofifa Andraisoro ary no nivoaka mpandresy tao anatin'izay fifaninanana izay Jacques Rakotomanina moa no nanangona ny vaovao. Tamin'ny alalan'ny fandakana tiro but valo no fito no nandrobany ekipan'ny Fofifa Andraisoro miakanjo maitso ny omby mifay nandritry ny lalao famaranan'ny fifaninanana baolina kitra no karakarain'ny antoko MDM firaisana fahadimy natao tetsy amin'ny kianjan'ny Tsaronenana ny alahadolakandro teo. Ny ekipan'ny FC 3e Tsaronenana moa resin'izy ireo tamin'izany. Teo ampialatsasatra dia efa nitarika tamin'isa roa no ohatra ny ekipan'ny Fofifa saingy tratran'ny tompo-tanàna izany teo amin'ny fizara-potoana faharoa. Nisaraka atsala telo no telo ny rotonta teo amin'ny fe-potoana ara-dalàna ka voaterinitra tamin'ny fandakana tiro but. Marihana fa efa naharitra 3 volana ny fifantsanana tamin'ity fifaninanana ity. Tonga nanotrona manokana ity lalao famaranana ity moa ny filoha nasional'ny antoko MDM Piero Rajonarvelo. Tamin'izany indrindra no nilazany fa mila karakaraina sy jerena kaiky ny tanora satria izy ireny no avy ny firenena ratrizay. Tanora moa no avy ny firenena ity dia tsy maintsy volavolaina ary fa mona volana azy dia efa manomboka din'izao fa tsy andrasana hoe fa tsy otsony ny ray aman-dreny zay vao mikofokofoka ny tanora manjary tsy voafana tsara. Zay anisan'ny tena foto-kevy dehibe voizinay ato anatin'ny MDM. Niara-niasa kaiky tamin'ny MDM firaisana fahadimy tamin'ny fanatotosana izao hetsika izao moa ny fikambanana Framadan na ny France Madagascar Donation sy ny Hery Miray Soa. Fahombiazana tanteraka arak'izany no azo ilazana ity hetsika no karakarain'ny MDM firaisana fahadimy ity. Mahafaly anay aloha zany hoe vita ny fankalazana tamin'ity taonty hiditra ny taona manaraka ny MDM dia afandray ny seho entin'ny MDM zany sady hanetanana ilay vahoaka amin'ny ankapobeny satria moa mazava be ny teny filoha nasionalin'ny MDM dia mety Piero Rajonarvelo dia hoe tsy manam-pahavalana ohatran'ny fahantrana ny MDM dia miezaka mandrakarivo zay amin'izay fihetsikehtsehana nataonay tahaka izao tena mametraka an'izay hoe tsy manam-pahavalana ohatran'ny fahantrana ka izay zavatra rehetra atao na fanatanjahantena io na raha sosialy tsotra dia ao anatin'izay foana hoe miady amin'ny fahantrana. Efa maro moa ny hetsika vitan'ity antoko ity tany amin'ny firaisana fahadimy na teo amin'ny sosialy izany na teo amin'ny fanatanjahantena. Mampanantena nefa ireo mpikambana ao aminy fa mbola hotohizana izany amin'ny taona 2024 ka ny vehivavy sy ny ankizy indray no tena hojerena kaiky. Tompoko lasy tompoko vavy rafitinina ny voantsongadina nentina tamin'ity faran'ny taona 2024 ity dia nisy ny lahatena izay nataon'ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina tamin'ity androndroany ity fotoana izay nanazavany ary nitondra ny heviny fa tratra ny tanjona tao anatin'izay taona izay ny mpanao politika samy hafa kosa nefa dia nanambara fa mbola ao anatin'ny krizy tanteraka ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao miandrandra ny siny ny vahaolana amin'ny taona ho avy eo avokoa moa ny mpanao politika tsirairay fa nyreto ny fampalalana vaoantsika ry mpijerajayna na firenenao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mirary ny sosany tsara ho amin'ny mpijery rehetra ny tokantrano any ohatra ny taona 2024 indray ho amin'ny izany rehetra izany dia mifanindreto ny fampalalana vaoantsika mamy fotoana ao antsika indray zany ho amin'ny heritaona indray veloma.